Fery anaty ireo amiaina ny tantara saondra miaraka amin'ny hery sy edy ary tahiry. Tonga soa zany ry manjaka? sotra betsaka anao. Ka nanahoana ny dilo e? Reradreraka mihitsy aho zany ka enjana ny tany e. Ratsy zany io hitanao nody tapoka io. Ary ohatry ny hafahafa mihitsy ny fijeriko anao zany a. Fahafahafa hoana? Ohatry ny olona marariko. Eny e, tsy de salama mihitsy loha za io e. Jerenge ny masonao e? Na ny tanako ary jereko. Voaramena be ny tananao mavomavo be ohatry ny inona. Za ohatry ny fotsifotsy atratra zany. Ka zay mihitsynko. Za zao saika ny tany hoe isy rano nefa mity andro alina be ty ve moa isy rano androako sa mba afaka manao kely vetivetika ianao? Afaka manao ka. Za koa ne tsy napoziko hoe tonga zao nareo nareo koa tsy nampilaza akory. Maika be ho an'ny fanapahan-kevitra tany amin'le odiana. Tsisy afaka hoentina tsondro le rony fa reraka daholoko. Mandripaka be ny aretina any. De efa nody eo daholo zany nareo? Ie, sasany ary any amin'ny hopitaly. Eno voan'ny tazo mahery. Andriamanitro. Le olona tany ary nampalahelo mitaraina amin'le omby very sy ny tariny. Tsy hitanay ary izay ataoko. Any ampanarahana diany anay no mitaraina manavy aby zalahy dia miletadetaka eny farany hoe andolo hiverina. De mbola tsisy azo zany le omby? Tsisy. Zay zao tsy hay hoe mety mbola hiverina any ve amin'ny manaraka sa ho atao ahoana iny raharaha anankiray iny. Mifokon'olona ve anaiky an'izany? Fa nga moa misy azo atao tsony zany e. Fa firy le very? Betsaka. Misy anankiray fotsiny zao tokantrano anankiray milaza very omby 20. Nefa maromaro izy ny tafihan'ny zalahy tao. Zany hoe tsy any amin'ny zato mahery. Misy an'izany mihitsy raha miferitreretako azy a. Sady jiola andiha mihitsy ny olona nafika an'le tanàna tao e. Zany e. Na zay ary ny manahitaina ihany fa zany hoe asa ty de indrindra moa za mpitarika de tsy afaka ny hoe no mpitarika indray ny abandoniny. Za ary zao ty tonga ty tsy nahatondra na ininona ho anao ary tena enjana. Za zao nefa mba nieritreritra tondra voandalana be da be nareo. Tsy efa niomana ny amin'izany fa le fodiana tapokako. Za zao fa saika ampitondra charbon. Aleo de efa manaraka indray lofa ngala sady le tao. Kelikely sisako. Moa ararotina koa nge rehefa mandeha ohatry ireny dia angononako. Ok. Manaja mon colonel. Sorry Serge Aja. Misy mission homanitsika indray ato. Oui mon colonel. Ho any Atsororo Mandidy indray no diantsika manaraka. Efa azo renseignement ny vaovao any. Voray mon colonel. Zany hoe ny ilaiko mila miaramila maromaro, mila matanjaka fa le niaraka tamiko farany teo somary nanahirana. Marary eny andalana daholo le rony. Ka le promotion voromahery zao mon colonel no efa voninao. Sady reny mbola mbola anatin'ny tena tanja mihitsy satria vao tamin'ity sortie. Zany. Ia mon colonel. Misy firy moa zalahy reny? Anisany efa 10 izy amin'izao fa tsy haiko hoe firy no rangazetsika makany. 30 eo ngamba mety. 30. Fa nga tena gidragidra be zany mon colonel. Tena zone rouge zany sergent. Efa yankiankany laza mon colonel. Ka zay mihitsy ny ilaina hoe aleo maromaro tsika makany. Miomana tsara amin'ny ditongotra. Ia mon colonel fa ny vatsy koa tokony ampitomboana zany ray zany. Zay indray angatahantsika amin'ny zalahy atao misimisy e. Aza matahotra ny amin'izay. Ia mon colonel. De oviana maigna. Tapahantsika eo ihany ny daty fa mila hofanina tsara mihitsy n'olo le rony. Ianao miaraka aminay makany a? Ia mon colonel tsy manomboa didy a. Ya, so mantsy dia mieritreritra hoe andefandry le rony fotsiny dia hoe ianao mijanona ty ohatry le teo. Mety hitondra fiaran-tafika anankiroa tsika. Fa zany hoe ajanonao amin'ny kongama rehefa tonga any dia manomboka eo tsika mandeha tongotra. Fa ahoana mon colonel?
Misy faritra vitsivitsy ho tetezina any nefa le izy somary ratsiratsy lalina tsy vitan'ny fiara dia voatery tsy maintsy mandeha tongotra. Dia ny entana sy ny barda zany lanjaina? Lanjaina ka, Ary ny commission? sy mivonona mirehetrarehetra mihitsy tsika. Somary mafimafy any zany mon colonel fa asa moa izy tety tsy maintsy tanterahana. Ay, ampimana ihany zalahy raha sanatria tsy mahazaka ranjery kiran'ilona no entina. Io mantsy mba maivamaivana. Ka raha ny fahafantaran'ny colonel anazy mety misy tanana azo evanenana any fenandarina sa tena hoe matory atsa? Misy ihany ny sasany fa misy ihany koa ny tsy maintsy matory any anaty ala antsika na ohatra izany. Vonona amin'ny zavatra rehetra. Oui mon colonel. Ao fa ampimako ary zalahy dia antsoina ny formateur dia alefa amin'ny paquet rehetra. Ay, saina moa mila vonona rehefa aty. Zay ny ampimanana ny zalahy hoe mila mafy ny saina satria atrika adiny ny antsoin'ny firenena azy. Ary le fitaovam-piadiana voana farina ve mon colonel efa mba tonga? Efa misy valiny azo ihany eo hoe efa any an-dalana. Tsy ho ela intsony. Mety mahatratra an'le diantsika makanika. Tsara kosa zany ko. Eny ary mon colonel fa dia mandrapena anao? Ie, farany. Eny tompo. Misy an'le zalahy le mpikarakara ao an-tranoko reny nga nisy nakanakany amin'ny camp any. Angary zalahy tsy ao? Tsisy ao zalahy. Zany lasa madamako indray mandeha miantsena sy manao raharaha ao an-trano ao. Andrasy fa sargeko izay dia asiako rolamako aminao ao e. Atovy telo ka, tsy ampy. Nga misy asa be ao atao mon colonel? Misy ray miambina eo avelany. Dia ny roa manao ino? Ny ray manao raharaha ao an-trano dia ny ray hirakiraka. Ay, eny mon colonel, à vos ordres. Ona mon colonel? Hoe ahoana? Mbola lavidavitra any ve le tanàna nandrakotra hivatanantsika? Raha ny information azoko aloha mety eo amin'ny 5 kilometatra eo dia ao ambadika an'io tendrombohitra hitanao eo aloha io. Misy lalina miolaka kely dia ao tsika farany afaka amin'ny tomobile dia mandeha tongotra kely avy eo. Fa na tsara azy aloha tsy arak'le nanapozantsika azy colonel fa mba afaka mandeha tsara ny fiara e. Ohatran'ny efa nisy fiovana le lalina ty, nisy fanamboarana angamba. Fa tonga ao amin'le tanàna ho andrakotra ao zany vao tsy maintsy mijanona fiara dia manody tongotra tsika. Ao tsy afaka atsontsika lohatra ao e. Zay moa tonga antsika hoe ao aloha no mijanona. Dia misy Manomanomana kely dia mandeha ty tongotra amin'izay. misy ekipa mijanona eny zany ao miandry ny fiara sy ohatr' izany ny fitaovana. Ngamba misy olona efa voateny eo ka. Fa tsika mandeha daholo. Fa tsy aiko mon colonel ohatran'ny tsy ampy effectif fa tsy navelan'ny général andeha daholo le groupement tao. Ohatran'ny tsy haiko tsy 7 tsika reo safira. Za koa ary mba gagako ianao ne nanao fangatahana tany. 10 mihitsy ny natao fa ny refuseny tamin'ny ora farany zany ny 240. Izy koa moa tsy mba mandinika mihitsy hoe sarotra anie le raha atrehana aty fa ny azy le ao ambony latabatra eo ihany ny fatany. Tsy hitany hoe mahamay aty anaty ady aty. Zay kokoa izy koa moa baiko sady teny midina dia tsy azo ivalozana fa rehefa hoe zay no izy dia arahanako. Zay moko. Tsika tsy afaka manoatra fa manaiky rehefa hoe zay aloha ny alefany hatrany. Taratasy soniavina koa iny miaraka amin'izay dia efa manaiky tsika. Fa zao mon colonel, miala tsiny kely fa hiteny an'ity zavatra ity. Hitanao? Tamin'le diantsika farany tany Amboasary teo iny. Ie. Dia raha tsy diso ny andamitentsika tamin'iny ohatran'ny zara fanisy no azo Tsy haiko hoe ny ampahefan'le tokony nondraisina ary no azo tany. Dia ahoana indray zany amin'ity ndray mitoraka ity? Raha araka ny taratasina alefan'ny zalahy hatrany aloha misimisy ihany e. Fa le izy koa ne tsy olana avy aty amiko e. Nefa iny ary moa no nalefan'ny zalahy hatrany no soniavina dia tsy maintsy raisina. Tsika ary ve moa andà? Le izy tena very anjavony be mihitsy fa raha mbao kelikely ny ambony tany dia tsy nampaninina ihany mon colonel. Efa mba somary nanao fitarainana sy fangatahana ihany hoe le zavatra ne mafy e. Fa ny navalany zareo hoe le mission ary tsy tanteraka hatramin'ny farany. Na izany ara tsisy ifandraisan'le mission nataony an-danimite fa iny mipetraka foana. Tokony efa miaraka amin'ny vatan-karamateo ary izy iny raha ny tokony ho izy. Iny ne tsy very fa tonga hoe eo foana e. Fa taratara kely fotsiny. Ka efa manana tena moa zanyko. Vahoany ty mijanona taboka ty sergent. Hitanao ve io mon colonel? Ohatray. Misy vatakazo be mitsivalana eo amin'ny voandalana io tsisy lalana mihitsiny. Oay, avaiza ny tiry zany?
tonga dia midina amin'ny fiara daholo dia kosa vo Kosa vo daholo aloha. en position daholo. Ry amin'ny tezam-bohitra ry, hitanao reo? Ay, Misy eo amin'ny enina sa fito ry zalahy reo. Jereo fa mbola mandeha ny tifitra zany a. zay. Ary tena valy marina ny avily tifitra. Nareo aoriana reo ambony reo zalahy. Miombana tsara fa tsy maintsy hamaly tsika. Tonga dia mamle baiko tonga dia alefa rafa leo zalahy. Alefa. Zay. Toy izy fa tsara. Mon colonel. Aiza mon colonel ty hoe? Hito ka. Mila miafina tsara tsika fa ohatrany fa zany fa misy avy voan'ny zalahy ny fiara. Dia jereko zalahy riva mitrangatranga sevo kosa vo tsara. Ambany zalahy ambany. Fa voana. Tena vo kaporaly tovo. Ohatsay. Ao ambatin'ny camion daholo ambatin'ny camion daholo. Ohatrany tifitra avany akafa inona vo azy teo iny a. Fa hoana fa hoana tsy mamaly tsika. Mifandimbo Alefa sy mamaly foana. Alefa zalahy. Mifandimbo mamana sy mitifitra. Ireny fantarodosotra ny sasany. Raha fa alefa zavela ihany e. Ny sasany lo maka ny anina kaporaly tovo io dia hoentina ao anaty tômôbila. Kaporaly Ndimby tsy manenjika an'zareo ala fa miverina ty. Io fa voko ny tongony. Ohatray, manao tandrevaka anie tsika izany e. Sao dia verina any amin'ny film ary tsika ty e. Mila miaro tena foana na izany ary. Avela hitsoka any izay hitsoka fa tsy mifanenjika izany fa maka aina dia mitifitra. Io kosa aloha anary mon colonel io anankiray iny a. Io fa vo. Ray sisa lasa nitsoka any. Zany e. Aleo any iny. Mon colonel. Ahoana? Colonel. Tena vo kaporaly tovo e. Izy nefa fantatra teo hoe vo e, fa nanahoana izy eo? Tena maty izy mon colonel. Zany ve? Neto doany no miporitaka. Ay. Voatifitra teo amin'ny lohany le ry. Ary Ndimby nanahoana? Ndimby io vovo nifatorony zalahy fiana fa mitsenika raha be ny loalikany. Zao e, tsy maintsy sitranina aloha ny ratra Ndimby. Ny antovo indray moa tsisy azo atao fa efa zay moa zany ny azy. Maty anady izy. Tena marina. Aseho ampiakariny zalahy ambony tômôbila izy e. Dia andao aloha tsika hiverina hamonjy tanàna. Rehefa tonga andray tsika miantso an'ny général hoe ohatr'izao zava-nitranga taty nisy maty dia tsy maintsy miverina angamba tsika aloha. Inona zany tomany ilisany e? Aza mitomany zany fa tena tatsika zao. Tsisy miaramila mitomany zany le ty e. Sala reto mila mitandrina fotsiny amin'ny manaraka. Dia ahoana sergent Ihaja? Inona ny vaovao? Madame colonel, tonga kia le salasala-potoana aty aminao fa misy zavatra saika ilaiko e. Ny amin'inona izay? Saika hindrana fiara raha mba azo atao. Nga colonel tsy ao? Tsy ao iziko. Fanakaiza re? Lasa mivavaka any amin'ny chapelle. Otre, fa nga moa misy fivavahana androany e? Tsisy fivavahana fa izy irery no tokana mivavaka any. Voahelingela hoana izy raha atao trano dia aleo no nakany. Ay moa, tena mafana fo mihitsy le vadinao iny a. Izy loha dia izay mihitsy e. Dia ahoana? Misy zavatra saika ho resahako azy manokana koa nefa ny izy zany tia tseoko. Dia ny fiara ve zany tsy afaka hoentiko raha tsy miaramo sa Tsy maintsy miandry azy ianao. Izy koa anie tsy nitondra telefônina fa hoe manelingelina azy hony. ka marina tokoa tranoko izy olona mivavaka ve dia ndeha ho antsoina moa na hoelingelenina any tsy mety loatra zany. Eny tsy dia hoe zao ny ilaiko azy fa hoe rapitso fa hoe rako dia melo fotsiny fa sao dia misy dianareo mivady mivoaka na ohatr' izany dia indraindray manampy ka raha hoe rapitso aho voahindrina azy. Ary maninona raha miverina raha riva? Ie, mety koa zay ka. Zay ary e. Fa resahako zavatra ianao. Ahoana izay madama? Kolonela anie tena kivy be mihitsy amin'izao fotoana izao e. Ary izay mihitsy aza ny antony nandehanany vavaka any. Kivy ahoana moa madama colonel azafady? Ka reny zavatra nitranga tatoato reniko. Eny e, fahitako ny endriny aloha tato ohatrany hoe mivalo alika zany izy e. Fa iveriko hoe problème manokana aty aminareo aty ngamany. Le mission nataonareo tsy mahomby mihitsy ny tena mahakivy azy. Hitanao zao reny. Maty kaporaly tovo tamin'le farany teo. Ndimby tapatongotra. Nisy miaramila vitsivitsy koa le teo aloha maty. Eny e, raha mahita tokoa zany nefa ny sarotsarotra ihany ny démission amin'iny taonany iny a. Potika any kareranareo e. Ka tsy haiko hoe ahoana fa
Tena kivy izy. Inona nefa no antony izany ihany ve? Tsy izay. Ohatrany hoe mafantapatatra zavatra hono izy dia ohatrany hoe manany ainy izany. Hoe mety haningotra ny ainy mihitsy ty asy ty raha izao. Azavao tsara madame colonel fa ohatrany linany ahy. Iza no ningotra ny ainy colonel? Ka ohatrany hoe tsy haiko tsara fa izy koa ange tsy tena hoe mivaky aminay vady aman-jana fa matahotra izy ngambany hoe sao dia malahelo izay na hoe tsy haiko koa na hoe mety hoe veriny fa hoe hamoaka secret ve. Tena vao manketsy azoko madama. Za koa raha ne tsy te hiresaka be fa manjary manahirany. Zao re misy miray tendro midaly izany lehibe ato amin'ny tafika ato e. Ka rehefa mandeha ononareo dia efa fantany daholo hoe ariny ny ale. Misy fitaovam-piadiana maromaro izany hony dia hoe misy olona mamatsy azy. Mamatsy an'ilay dahalo? Reoka sa marina ny eritreritro. Efa nisy fotoana izay sy mivadinao no resaka an'izay ihany fa iveriko hoe resaka kivazivazy ilay izy. Hoe ny fitaovam-piadiana rehetra izany izay mahery vaika izany tokony hijanona ato amin'ny camp dia misy foita foana hoe misy manjavana, misy tsy azo ampiasaina. Nefa ka izany ilay izy tsy hoe tsy azo ampiasaina fa efa tsy ao intsony. Dia misy fotoana koa zahay raha ohatra hoe 30 any tokony handeha dia ny antsasak'izay ihany foana no azo. Dia ny zavatra tena mampaiky volana anahy madame colonel mahay be koa le dahalo mifanandrina aminay matetika. Dia izay zavatra alehanay zany izay toerana iray efa voalazanao zany efa voalazan'ny colonel hoe efa manome renseignement melohan'le fahavaloany foana zany ny lehibe ny tafika ato izay mbola tsy fantatra hoe iza moa satria misy olona anankidimy zao ny lehibe indrindra ato ka tsy fantatra hoe iza amin'ireo. Za sy rehefa colonel zany mety mahafantatra an'ilay olona fa izy tsy mivaky hoe ianona zay na ianona. Tsy mety miteny mihitsy ho izy. Fa niteneniny fotsiny hoe tamin'ilay farany teo nareo ohatrany tsy tonga tany am-potony akory. Tena tsy tonga mihitsy fa tena andalina dia efa rava ny mission Ary nizatra nahagaga efa fantatry ny zareo tato Demelo ny zavatra nisy tany nefa izay ara tsy niantsiany saty mihitsy tamin'ireny mission reny. Zany mahatonga azy miresaka an'izany. Dia hono madame colonel tena sérieux ve hoe tena hoe démissionne tokoa colonel? Zay aloha no teneniny fa tsy fantatro. Dia mety tena ho vitany ve zany? Zay mihitsy zao nahatonga azy lasa nivavaka any toy izay moa miteny azy hoe apetrao amin'Andriamanitra aloha dia anontany ho azy dia tokony atao fa aza maimaika. Dia ahoana izany? Tena raha miala ranga colonel ohatrany naizahay raha tsy hisy risika amin'ity asy ity intsony. Aza manao an'izany. Tena izay na vao ringana aby raha ohatra ka colonel tsy mitarika anay ihany. Mety misy olon-kafa ndraiko. Tena raha anontanianao ary ny hevitr'ireo rehetrarehetra promotion ireo izay efa netiny teo aloha reny tsisy tsy mahafantatra azy any reny fa olona mahafinaritra izy. Eny izay anie ho no efa niteneko anao teo hoe na izay vady aman-jany ary tsy mazoto amin'izany elany izany. Misy firy taona moa sisa ny retraiten'izy iny dia vita? Eo amin'ny 7 taona mahery kely eo. Zany izy. Eny fa aloha madama angamba andeha fa hiezaka hiresaka aminy rehefa tonga izy. Ohatrany tapa-kevitra ary sy efa tsy démissionne indray Fa ahoana? Tena rehefa nandinika lalina dia maro loatra ilay zavatra tsy aradrariny eo ambony eo dia nefa raha hoe hiala koa dia vao may mahazo vahana be ilay ratsy Nefa izay zao efa nanantena mihitsy ny hoe hijanona amin'izay ianao. Potika ary sy ny firenena mijaly ihany koa ny vahoaka mahanararoatra be mihitsy ry zalahy. Marina ange izany fa na izay koa aza mba mijaly ange mieritreritra anareo any am-panaovana mission any. Raha ohatra hoe any amin'ny birao fotsiny ianao dia tsy maninona fa ianao le mandeha lava mihitsy. Ka voady efa nekena ty dia aleo fanatra ny farany hoe aleo hijoro ihany koa amin'ny fahamarinany. Hoe napetraka hoe nao olo marina hiady amin'ny tsy fahamarinana dia aleo mijoro hatramin'ny farany. Zany efa mieritreritra mihitsy hoe araka ny teneniko anao teo hoe mijanona amin'izay satria efa be dia be ngeny ny volantsika ny ankizy ihany koa ireny mba efa tafita tsy dia misy hoe mahaory loatra intsony.
ka tsy resa-bola mihitsy ny ilay izy fa ady atao amin'ilay tsy fahamarinana. dia vitanao rery ve nefa izany? Eny izy tsy vitako rery. Ianao rery ange izany no hiady eo amin'ny zalahy. Raha eritreretinao koa ary hoe anao ohatrana izany daholo na ohatran'izany eritreretranao izany daholo hoe tsy hiady fa tonga dia lavolefina dia mahasofahana foana ilay ratsy. Tsy leo ve mba misy hoe mijoro dia mitady namana tsikelikely eo tsy maintsy ho fongotra ihany ny ratsy. Miady ho an'ny tanindrazana tsika. Ka le hainao anie ny tena tahorako amin'izany. Fa na dia izany ary voady efa natao koa ny hoe maty ho an'ny tanindrazana, fitiavana amin'ny mpiara-belona. Maminy izany aina izany dia nefa eritrereto hoe raha hiaro ny aiko aho izany dia afoy an'ireo marobe ireo dia tsisy dikany le ezaka efa mba nataoko hatramin'izay. Izay ataonao ary. Sady teneniko anao fa izany hoe tsy matahotra ny ho faty izany. Raha bala moa no tendrin'Andriamanitra hoe hahafaty aho, tonga dia lasa izany dia any amin'ny tompo sady navita soan'ny tanindrazana ihany koa. Fandraina ianao izany. Izay ny ilay hanaovana amin'ny marina mba azo antoka foana na ny fiainana eto an-tany na ny fiainana mandrakizay. Manaja mon général. Petrapetrana ianao colonel. Saotra tompoko. Sady zaza sisinan'izany resaka général izany moa fa to dia atsoy amin'ny anarako e. Ny ty mihafahafa ty. Tena sarotra amiko izany mon général. Ianao ny lehibeako e. Rehefa samitsika mpinamana ohatr' izao dia aleo lamimany fotsiny fa sisinan'izany lasa mampisy elanelana. Ka le elanelana moa efa tsy maintsy mipetraka foanako. Tsy hoary fotsiny dia efa mety. Eny ary tsy akasarotana moa raha izay mampety azy aminao. Nampiantso anao anisan'ny tena hoe riariako mihitsy ny fisianao ato anatin'ity kaontsika ty. Saotra betsaka mon général. Dia noho izay indrindra dia hoy izaho hoe aleo ianao alefa retirety amin'izay na dia hoe mbola misy 7 taona azy. Ohatrany tsy azoko tsara. Alefa retirety amin'izay ho ianao. Aleo aloha angalako hanina kely ary ianao sady misotrosotro kely tsika no miresaka. Mandraindray mafana moa ianao. Tena hifonana aloha ny amin'izay mon général fa tsy mety. Zinona indray ary ty. Tsy dia mahatsara ny fahasalamana anie reny. Raha mety ngamba dia kafe atao raha misy. Ay anahitanako kafe aty anaty birao aty ry manjaka. Io aloha misy eo zy mafana sady tena lohany io avy any ambody voara mihitsy. Saotra betsaka anao efa ela ny nafahan'ny tompo tamin'izany. Ny tompo Efa ela ny nafahan'i Jesosy tamin'ny fanandevozany izay ngamba ny tena marina. fa zay ve averinareo tsy mivavaka Jesosy koa zany nanovany rano lasa divay Marina anie izany. Fa na dia izany ary raha amin'ny baiboly io mon général. baibolinareo izany koa hafa kely ka sambasambako manahita miaramila mivavaka izany. Tena hafa mihitsy ianao ty ry manjaka. Fa na izany aza mitandrema ihany fa mahafaty anio io mivavaka io. Ianao variana mivavabavaka io zalahy to dia efa mirafalina. Sikana maty ary mon général anie tsisy atahorany mba voavonjy ho fanahy. Mba firifiry izay bany kely hitako mivavaka tato izay fa taraiky foana. Amin'ny mahampinamana dia tsy misorona. Ka izy ny taraiky fa ny foanahany avitra mon général. Izay le iomanana. Iza mahita izay fanahany fa nety aloha izao misiko. Sy nenareo zavatra mbola maniditsidina izany no atao anatin'ny saina. Eny mba tsetratsetra tsy aritra iny fa inona le antony nampiantsoanao anahy moa Izay efa niteneniko anao toy izay. Aleo ampidirina ny retiretinao. Za daholo mikarakara azy sady mba fisaorana anao ihany koa. Ny tena tsy azoko ao anatin'ilay izy ne mon général dia hoe nahafa-po ny asako hatramin'izay. Tsara nefa alefa retirety. Tsy tokony hoe ny mifanohatra amin'izany ary ve ny tokony isy. Hoe apresiana noho ny asa tsara na koa hoe mba galona ny tokony ho azo fa tsy hoe retirety. Ny galona iny manaraka fotsiny fa sady fisaorana anao
tena efa be mivitanao. Ianao sao dia matahotra hoe tsy handray vola fa retiretinao ny milamina daholo e. dia tena izay ve ny hitanao hoe mahasoa an'ity tafika antsika ity mon général? Tena izay ny hitako mahasoa azy sady mahasoa anao ihany koa. Mampalahelo anahy mihitsy mivady aman-janaka hoe ianao mandeha mission foana. Fa ahoany reto miaramila majinika reto? Sy inona ny atahoranao an'ireo fa toko efa misy olona miforme an'ireo. Matahotra ny amin'ny ainy zalary eo mon général. Mila mpitaritafika efa zatra rary io. Efa ao ny kolonelina Josy mitarika azy, tsisy atahoranao zany. Hainy tsara io. Manana traika efa reny sady avy any an-dafy mihitsy. Raha ny fanapa-kevitra aloha mon général ohatrany tsy mety amiko le hoe alefa retirety. Aleo dia andeha normal mihitsy izy ity e. Aleo tapitra ny fehim-potoana iasako. Enao zany ary sarotra tiavina. Sady ny retiretinao anie ampitomboako avy roa eny. Ka na dia zany azy voady efa nataontsika tafika anie mon général ny hoe anompo ny firenena e, ho tia tanindrazana. Fa ny fanompoana ny firenena ve averinao fa mijanona eo amin'ny 80 taona e. Ka izay ne mahatonga miteny aminao hoe aleo taperiko tsara mihitsy ny asa e. Tena fitiavako anao e, amin'ny hoe efa mifampitondra taka amin'ny pirahalatsika. Dia izay indrindra no nampiantsoko anao hoe alao ampidirina ny retiretiny fa tena mendrika anao zany. Nefa za mahita hoe raha tena raisina ohatry ny pirahalahy, aleo aloha toy anoho ny asako ihany, mba ho fiarovako an'ny fireneko sy ho fiarovako an'ireo miaramila madinika ireo. Zao ary tsy afeniko anao fa misy mifofo ny ainao. Misy mifofo ny ainao. Fa ahoana moa ny ahafahanao miteny an'izany mon général? Misy proof e? Tantara lava be zany, sady za lehibe talohanao, fantatro tsara io. Arao fotsiny ny teniko. Dia mahafaly anao ve mahita mivady aman-janaka ao ka mboty eny? Fa raha ny eritreriko ihany koa nefa raha mijanona ho retirety avy dia tsisy mifofo ny haiko. Izay indray tsisy atahoranao. Izay tafika miatoka an'izany. Ataoko nefa eo ambany fiatohan'ny tafika foana na manohy ny asa na mijanona retirety e. Ka rehefa ny ampanaovana asa any ianao dia marina fa hoe eo ny tafika fa taddio fa tsy lavitra anao ny fahavalo e. Izay ny tena marina. Aleo mitandrina. Dia izao tsy ataoko resaka fotsiny izy ity fa ty io vola. Fa vola ahoana ty mon général? Volanao io. Io zany mba afaka sitrahana avy aminaiko. Madidy antsika aloha anao io. Mon général, raha misy ihany ny vola atao ohatr'izao, tsy leo ve mba hamezana ny andaminity an'ny zareo ny asa mafy tamin'ny fotoanany ireny? Ny en'ireny efa hafa mihitsy, ny anao hafa. Io ny anao 600 millions io. 600 millions Sambako teo amin'ny fiainana mon général na eny hoe retirety fidiam-bola zany. Misy antony ve sa? Tsisy antony, fitiavana. Zavatra atao tsy maintsy misy valiny. Valina asanao reny. Averiko etoana mon général fa raha hoe fitiavana, dia valiko fitiavana ihany koa ny fitiavana izay menareo aho, dia aleo anohy ny asako. Sady io anie akoatra ny rapelina anao e. Ny rapelina anao mbola misy eo amin'ny 200 millions eo fanampin'io. Retirety mango fotsiny na ho any an-dafy aza nareo. Tsisy bedy. Eny e. Fa na dia izany ary sarotra amiko ny anao an'izany mon général. Dia tsy ho raisinao zany ity vola ity? Tena tsy handray mon général. Tena mahagaga na mihitsy ianao ty ry manjaka. Aza malaky manapa-kevitra aloha. Ndana aloha mandeha dia mialina mitondra fisainana. Eny ary fa ilozako ianao mon général. Manana sosokevitra mety hatsara ny asantsika mon général. Ary soa aloha dinidiniany. Rehefa nandinika aho any amin'ity mission ataontsika tsy mahomby ity foana e, dia nieritreritra hoe
tsy aleo ve avela angalatromby ihany zareo mpangalatromby. Tsy azo koa izany zavatra tianao hatongavana eny e izany. vao manazavany e fa ny eritreritrako anankiray hoe aleo any amin'ny zalahy le mpikarakara le bokon'omby any no asiana fanaraha-maso. Sarotra be izany colonel. Izy mety hoe sarotra fa mba hisoroantsika le aina be dia be afoy sy le mission tsy mahomby foana. Izay no mbola tsy maha-général anao, mbola tsy azonao tsara le fandehan-javatra. Sika reny midiny fotony reny zava-misy dia mainka fa hoe any amin'ny bokon'omby indray. Sarotra be ny hanendrehana an'io any. Rehefa lasa ny zalahy eo iny dia tsy azonao izany intsony. Ianao indray ve ny ampianariko an'izany? Eny e, izy ne lasa ny zalahy io e. Fa ny famoahana an'iny kosa nefa tsy maintsy misy fikarakarana ary amin'ny fanaovana pasipaorin'omby. Ka tsy andraikitra antsika izany e. Marina nefa tsy andraikitra antsika e. Fa mba hisorohana ny tsy fahamarinana sy mba hahafoana an'le asan-dahalo dia mino fa mety afaka miara-miasa foantsika amin'izany rehetrarehetra izany. Ezaka no atao colonel, fa raha ny hoe ahafoana ny olo mbola sarotrarotra. Raha tsy hoe nga hoe tsy hisy intsony ny omby. Ekeko ne zany e. Fa mba sosokevitra iny. Ary nefa mino fa raha ao ny asiantsika paikady tsara ao amin'io resaka fanaovana taratasin'omby io dia mino fa ho tratehako eo zalahy. Azo raisina fa tsy mitombona ny ianao. Sarotra be ho azy izany efa teneniko anao foana. Tsisy ohatran'ny midiny fotony ihany dia eny mahita ny rehetrarehetra. Rehefa tratranao izy dia efa afaka hoentinao any amin'ny birao dia atao mifanadihadiana. Sady tsy hitsabaka amin'ny andraikitry ny fokontany sy ny firaisana antsika colonel. Samy manana ny asany. Ka le izy kosa ne mon général raha mahalala le tsy fandriam-pahalemana e. Ka mino fa mety afaka miara-miasa tsika raha izany no arositsika amin'izareo. Tsy mety ho azy izany. Ianao dia nidoika anao any no asesika ao. Ka mba mitady zavatra mahomby ne. Zavatra tena hitako hoe mampahomby izao dia mila formena tsara ireo ekipa ireo. Izay no mahatonga anareo misy maty foana rehefa mandeha. Olona mbola vao mianatra amin'ny tanabasy no entina mandeha any. Dia ny manaraka izany ny fitaovana ihany koa mila ampiana. Izay ne rena no fangatahana foana fa tsy nahazo e. Fa fitaovana hoentin zareo fahavalo mantsy tena avo lainta. Izany Ary tena mampametra-panontaniana mihitsy hoe fa iza ary no mamatsy an'zareo reo. Tsy hidirantsika lalina izay colonel fa ny anjarantsika dia misambotra azy fotsiny. Fa izao amin'le mission mankany atsimo dia alao ianao mandeha. Voaray mon général, tsy memboadidy. Ie. Dia alamin-daminao ny rehetrarehetra dia mandalova eto amiko alohan'ny andehananareo. Ngambany io no mission anao farany dia aorianan'izay araka ireny resaka fanoteneniko anao iny. Mino fa efa nandinika tsara ianao. Mbola hanampy fandiniana angamba mon général. Tao ary. Bokon'omby bokon'omby. Landray mba miseho azy. Fara miseho an'ny lahy io sady faran'ny andro iainan'ny lahy koa. Dia ahoana indray ny momba n'ity mission an'ity Betroka aty mon colonel? Efa nidiniana lalina mihitsy io sergent. Ty moa zany resaka tsy hisy anao manokana ty. Oui mon colonel. Misy zavatra araka nefa resaka antsika hatramin'izay ny aminy hoe misy zavatra tsy mari-pototra ao ambony eo. Nangataka fitaovana moa za tamin'ny farany teo iny. Ohatran'ny mahazatra ihany izany? Ay. Fa nisy mivaliana dia nisy tsy mivaliana. Nangataka drone mazava ho azy. Dia iny tena tsy omeny général. Hélicoptère moa nefa tsy mivoaka mihitsy hatramin'izay. Ilo tsy nahazo tsika. Tsy mety hivoaka iny fangatahana iny. Fa ny vaovao mahafaly nefa azoko ihany le drone. Zany? Ay. Ka raha tsy azo angidy be lehibe ve tsy mba azo angidim-boatara kely kosa mon colonel? Ka zay Tsara ne. kosa zany. Izy tsy maintsy nanao ezaka kely mihitsy satria vola tao an-trano nanaovana azy aloha. Ay nividinao manokana? Ay. Tsy niala tamin'ny budget am-panjakana zany fa vola paosy. Tsara kosa zany ko. Teneniko anao aloha fa tsy fantan'ny général zany Eny. ary tsy azo ampahafantarina azy.
maso matoky ianao mon colonel. Ay. Zay moa ny resahako azy aminao e. Opérationnel tsara io drone io. Efa avina vita mission azy io. Le sady misy détecteur sy fangalatsary direct zany. Ay. Le misy infrarouge reny. Misy détecteur na resaka arme explosive mihitsy azy io. Karak'izay hoa nisy lamina efa matipaika napetraka ny général zay. Ny amin'ity mission antsika tia Betroka ty. Dia hoana fandehany? Tena fandrika le izy sergent. Fandrika? Amingorana ny antsika mihitsy raha fahazoako azy tsara. Ka raha mifahazoko azy mon colonel hatramin'izay tsika rehefa mifandrihana foana e. Raha reny zava-nitranga tamintsika ireny moa zany dia tao anaty velam-pandrika foana tsika efa zany hoe mbola tsy maty aloha e. Raha ny fijereko an'ny caméra tao amin'le say ary hijery amin'ny kely mihitsy ianao. Reto le izy reto? Ay, jerenao ne e. Io zao le lalana nomeny tao anaty tondrozotra hoe alehantsika. Ito tiry amin'ny sud aty. Ie. Dia mihodina kely ohatry zao somary mivadika menavaratra kely zany dia midina kely ato. Ie. Dia inona reto party ohatran'ny menamena be dia be reto mon colonel? Reny le arma napetraka reny e. Jerevo tsara. Ny fahitako an'izao mantsy ohatran'ny hoe bomba milevina any ambany tany zao ty sary ty. Bomba milevina mihitsy io. Dinamita mihitsy reny. Efa nokasaina ho apoka reny raha vao mandalo antsika. Ka valentsika manontolo le zany ny convoi no rakotro anatin'io raha ohatra ka apoka io. Ay, tena zay mihitsy. Marina antsika raha misy hofaty alevina raha ohatra ka hoe io no mipoko io zavatra io. Tsisy tsono mihitsy e. Zay koa neny nanaovana nisantsika kely e. Vao mipoko ao tsika tonga dia zay no nataony. Dia reto zao zany zalahy, reto amin'ny côté ambony amin'ny avaratra dia ambony amin'ny atsimo. Ay, tena efa tsara petraka be mihitsy a. Ary maromaro ny ery zalahy zany nefa miandry e. Tena maro be. Ahoana moa ny eritreretanao hoe reo ve dia afantatra hoe tsy maintsy andalo eo amin'ny toerana io tsika fa efa lamina tsara petraka io. Tena ho alefa vonoana ne zany tsika mon colonel e. Tsy alefa mongotra dahalo mihitsy tsika fa ho vonoana. Hafahafa ne izay resaka général farany tao zay e. Fa iza zany ny tena ao ambadika ty tantara ty e, général iza? Joary ny ao ambadika an'io e. Efa napohopozika any le rangahy iny. Nisy sosikevitra napitako tamin'izay mantsy fa tonga dia laviny marin-drano e, tsy navelany. Laviny hatramin'ny farany. Ka tsy tokony anao mpitaritafika ve mon colonel ny tokony ho tompona rikitra amin'ny paikady rehetra? Ka zay mihitsy ny eo ahy e. Efa manana proof vitsivitsy eka. Fa miandry confirmation farany sisa. Anaporofontsika hoe tena izy ny ao ambadika le alatromby. Ka efa tsy salasalana moa zao proof zao. Ay. Ary efa fantany mihitsy io zavatra miseho io hoe ho potehinao tsika. Ka izy ne zao raha ny fanantenany sy ny eritreritra ny any dia hoe tsy tapa-verina intsony tsika e. Fa ny ataontsika aloha zany amin'ity miova lalantsika. Tena raha tsy fany any olona mon colonel. Tena ary zay ny tsy mampanoso an'ity firenentsika ity ny zavatra ohatr' zao. Fitiavam-bola ny ao ambadika zany sergent. Ary raha ny fahafantarako azy zany dia i général Joary daholo ny mamatsy fitaovam-piadiana sy bomba mahery vaika amin'reto dahalo reto a. Za mino an'izany. Satria jereo amin'ireo tracen'ny infrarouge reo anie tena mahery vaika be reo zavatra leviny zalao reo e. Dia ono raha mon colonel, inona zany ny paikady arosonao amin'izao zavatra misy zao? Irosy ve tsika sa hiverina ody? Tsy maintsy miroso tsika ka. Satria ny fahafantarako azy mantsy raha vao miverina mody tsika tonga dia gadra militaire. Lasa déserteur tsika zany raha hoe mitsoka amin'ity zavatra ity. Tena zay mihitsy. Lasa ohatrany hoe nitsoka tsy nanatanteraka didy. Fa tsy maintsy miroso tsika. Ary efa hitantsika zao ny fandrika napetraka dia tsika indray mampiditra azy ao anaty velam-pandrika. Dia efa manana paikady manokana ve mon colonel sa? Efa misy paikady voahomana ny amin'izany mihitsy tsika ka. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy mandresy tsika amin'ity ady ataontsika ity. Ok matokana mon colonel. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany mivavaka e. Mila manakina amin'Andriamanitra fa ady amin'ny fahavalo ratsy ity. Ie mon colonel, voray zay. Sao mipaikaditsika sergent. Min colonel. Samy mitondra 10 latsika. Satria moa zareo zao efa tsy manapory eo ambany reo. Fa mieritreritra ny ahita ny fandalovantsika eo kinanontsika efa aty amboniny aty.
dia ianao mitondra ny 5 lahy avy ary amin'ny ilany atsimo, dia za aty amin'ny ilany avaratra. Mon colonel. Fa zao tsy mampiasa basy tsika amin'ity indray mitoraka ity. Grenady no alatsaka antsika eo amin'zareo amin'iny izy tsy mana-po iny. Maromaro moa tsika zao. Manana maromaro. Efa nitondra misimisy tsika eo ka. Raha vao mampiasa basy mantsika dia fatany ny avian'ny feo hoe atrary. Fa grenady Tena metimety zany. dia tsy alefa tsirairay nefa fa mame consigne. Tonga dia miara Zany mandefa. hoe misy topy iraisana zany dia miara mandefa. Inona zany le topo iraisana? Mba ho tokony ponctuel tsara mihitsy mantsy zany ny firafitra ny grenade avy any amin'ny ekipa anay sy ny avy aty amin'ny ekipan'ny mon colonel. Topy chrono Oui, efa mahazatra moa zany. Ya. ampitoviana tsara mihitsy ny segondra ny telefônina antsika dia ampifanarahana. Dia rehefa tonga eo amin'ny 0 avy dia miara mandatsaka ny grenadiny. Zany hoe raha ny lalana 5 lamakeo zany mety hoe mandrapatonga eo amin'ny kibakibany eo ambony eo zany dia mety 4 minitra aveto aloha i chronométretsika sy colonel anazy. Mety misy 15 minitra ave io tonga eny. Mety 10 minitra eo kosa dia tonga eo nareo e. Ay, chrono 10 minutes zany no atao. Ay, Sa atao 15. tsy maintsy mba ampitomboana kely Alao atao 15 mon satria colonel. sady misy homanana. D'accord, marina zany. Ao ary, ao zay anao. Zay Ao ary. 1, 2, 3. Ok, medy Ok, ao io ka. Ya, milamina zany. Fo 0 tonga dia efa milance. Ok. ndao mahazo mandeha ary nareo fa mandeha ny fotoana. Voray mon colonel. Andriamanitra fantatro fa miaraka aminay foana ianao dia apetraka aminao ty mission ataonay ity mba ianao mihitsy no ampahomby sy alavrary azy. Manantena sy metehitra anao foana izay Andriamanitra. Amen. Tena ohatran'ny tady angovotra mihitsy azy zany a. Le chrono ko ohatra lasa adiny ray zany le fefakadiny rehefa tena andrasana. Ry zalahy rehetra efa tena voambonina daholo koa. So ihany fa le meilleur élément mihitsy no nentinay colonel aty fa tsy ndra le zalahy sarisary tahotra reny. Eo, 3 minitra sisany. Zalahy, zao rairay aloha ny grenady alefa zany hoe indray mandeha aloha dia arakaraky ny valy tifitra ny zalahy eo iny lancentsika ny toraka fanondroany. Mazava ve zay? Dia jereo tsara ny cible andehanan'le tifitra avy any amin'ny zalahy dia atao mise au point mihitsy ny fametrahana ny tifitra ao anatin'io cible alefa ny zalahy io. D'accord? Zay ary 30 secondes sisa manome topy dia tonga dia mandeha. Efa fantatrareo hoe 4 secondes ny mavon zany ny goupille mandeha dia tonga dia milance rehefa avy eo. Dimy 4 3 2 1 décopiage. Zaho sergent tsika asianao mifoye an'ireto maty reto, maka ny telefônina sy mombamomba azy mety avatarana azy, dia ny ambiny sisa manara-maso ny manodidina sao dia mbola misy hanohanina misy tsy maty reto ka horepaka eto tsika. Oui mon colonel. Eny ary Dia hono ny détonateran'le dynamite zany aiza amin'ireo sa efa potika ao anatiny ao ve? Le fanapohan-zalahy le lalana io? aleo reveo tsika mijery an'izay akaiky. Iany mon colonel. Oh zalahy. Zao 100 000 misy manao sentinelle ihany amin'ny sisisisiny. 10 lahy manao an'izay. Dia izao tonga dia raha faleo amin'izay miasa zay zany basy avy eto rehefa ohatra ka misy dia tonga dia tifiro avy hatrany fa aza mindrana fo. Na dia zay hitanareo mihetsiketsika fotsiny eo tonga dia tifiro ninina. Tsy fantatrareo zay mety mieriny ambany ravina amin'ny matsy. Voaray ve? Mon colonel,
ahoana Ty zany efa itsiny no savana amin'izao tsy hitantsony hoe aiza ny tanany sy ny tongony tsy nainy sisa no mivorovory eto. aza miasa saina amin'io ianao e ny sasany savaina. Oui mon colonel. Mandrika koa any ny raha ato mon colonel. Normal be moa zany ko. Reto zao misy telefônina ry zala reto ohatra nisy telefônina tany am-paosiny a. Roa zay aloha no hitako. Raiso daholo dia tazomy e. De reto ohatrany ody gasy ve sa inona reto ravahany-drala reto sa tsy ilainy tony? Azany ve moa dia hoentintsika e. Ty le Tsy zavatra important ihany. Ty le détonateur lehibe a? Han? Ty le izy ty. Ye ty zany le nampoan'zala le lalanao raha ohatra ka nandalo teo tsika. Tazomy tsara sao dia voapotsika a. Va tena enjana zany fitaovana ampiasainy zareo zany a. Way. Reto misy amin'ny vatany reto e. Sokafo e. Manelo le telefônina zala? Tena numéro 1 général ty a. Io ary miteny hoe général mihitsy misoratra eko. Tena général Joary ty. Tsy salasalana intsony fa tena izy ne zany. Izy ny ao ambadika an'izao raharaha rehetrarehetra zao. De mbola miantso any de raisina sa ahoana? Mahay manova feo ve ianao? Marina zany raha haiko mon colonel. Tsy mahay an'izany a. Nefa aloha na ny feo an'ny zalareto koa ary tsisy fantatsika hoe ahoana no hanivana le feo fa... Andorana ngany de efasana mesazy a. Hoe tsy afaka mandray antso fa mbola ao anatin'ny combat be fa alao atao mesazy no atao. Aha, zao ny hevitro. Oui mon Raha colonel. efa mesazy ihany aleo fitahana izy. Atao hoe ahoana? Andefasana mesazy izy hoe efa maty daholo zalampoan'le dinamita. Ay, atao hoe mission accomplie zany. Ay, azonao tsara. Ko raha ohatra miayay izy fa satria miapelina izy tsy raitsika ny apelina de ahoana no atao? Ka mba hazavaina aminy fotsiny hoe no le fipoahana iny dia tsy afaka mitabataba be aloha zay fa... Ay, tsy zavatra eno. Ay, Ay, mety koa zany. sao dia misy olona maharaka ohatra. Ndao ary lefa zao e. Ya. Lasa ve sergent? Lasa aloha vetivety. Lasa aloha fa sady mandinika eny fa sao de kopeo izy ko. Ahoana ny alalany an'io e? Telefonina ny ampelantanan'ny namany io ny fieritreretany azy. Zaika, ndasy fa vakiko aminao. Efa vita mon général ny mission fa efa maty daholo ny fahavalo rehetra. Mialatsiny fa tsy afaka nandray tao anatin'ny antsonao fa mbola tsy fakandrenesana ny feon'ny bombato. Ok, mety zany ka. Tonga dia alefaso fa sao dia saro-piserana eo izy. Iny fa lasaka. Ary tsara re zao koa ty ambany voatra ty zany. Efa toerana voahomana moa tiako. Zao sergent, Oui mon colonel. mety so ekipa rolalo hitona an'ireto fitaovana reto ao anaty camion. Ay, tsy zakana rola fotsiny zao reo fa mety efa da. Mavesabesatra any an'ilay izy. Zany, ao tsy manino efa dara intsony e. Io fa namaly. Hoe ahoana ny valiny ao sergent? Confirme izy io hoe tsisy velona tsony ve na ray aza. Indrindra ny colonel. Dia ahoana? Avy dia valio aminy hoe mipoaka tao izy ray camion. Eny ary, aloha sorata kely. Fa ahoana ny fandehana? Aza taitaitra aloha ianao mon général lah. Naombony eny dia antsika tany e. Alabaina aloha tsy maty foa manaina e. Zafady fa ako ohatra ny taitra be. Nareo ko ohatra ny verina loko. Ka vita ve ny asa tsy hiveriny e. Eny e, mety tsy napozinao tavavoaka velo zay a. Tena efa kely ny haiko tatiako. Tsy napoziko ianao mon général. Tsy napoziko ianao. Tsy napoziko ianao ny tao ambadiky ny asa ratsy rehetra e. Tenena tsara ianao colonel. Zazakely anie zay e.
ekeko fa tsy zazakely ianao e, fa na dia zany ary eloka be vavany eny nataonao moa ny général e. Tadio fa ny lehibenao zao endrikendrehanao zao a, mampigadra anao ne zao e. Mbola manatsanao amin'ny anarana moa ny général ary rehefa tsy mitonona anao amin'ny anaranao, satria raha ny zava-bitanao mety tsy mendrika ao adraina intsony ianao, zany hoe mbola apetrako ihany hoe lehibeako ianao. Dia izany indray zany tsy mendrika no adjaina, nefa za dia namatsy fitaovana anareo nampahomby ny dianareo tany. Eny e, namatsy fitaovana ianao, nanome paikady ianao fa paikady amin'ny nonanay no nataonao. Mangina ianao. Tena tsy nampozina hoe ho velona mantsy izay moa ny général. Sao dia matafahoatra loatra kolonelina. Misy pirofo azo marinina n'izany rehetrarehetra izany moa ny général. Fa izy ity ve afaka atao an'izany raisidraisina eny rehetra eny ny pirofo e? Tsy azoko mihitsy. Aleotsika mba mifanaja ihany. Eny e, aleo bibeko kely mihitsy ianao. Numéro aniza moa io? Mesazy avy any amin'ny opérateur rehetra izao koa ny ianao. Zao moa ny général, tiany ny fifanday an'le lehibe andalo ny rahanao amono anay. Inona moa ny idirako amin'izay findayany ihany e? Sa averinao mpamatsy finday zany e? Atony hoe mesazy mifanaovanareo tamin'iny e. Zay ny namaly anao tamin'iny fotoana iny. Samy mana ny généralany io. Aina fantaranareo izay généralany ihany. Ary zao koa ny tsy fantatrao, efa avy any amin'ny opérateur zay nanamarina. Naka ny feo rehetrarehetra ny fanaovanareo dia efa voarainay ato daholo ny feonao. Fa ahoana ary manjaka? Tena endrany alahy. Fona letsy a. Aleo mba samitsika mpinamana ity fa tsy avoaka ty afera ty. Mala elonao mon général. Tena tsy mitondra makaizana ny volana totitra hatreny tapon-doha azy. Fona moa letsy a. Ao fa meko 1 milliard alahy. Dia mbola sahany ihany ve ny ataonao e? Ao fa sondra. Efa fitiavam-bola ny namadianao ny tanindrazanao sy ireo mitovy aina aminao. Akariko général ianao e. Tena mifona. Tsy zany intsony ny ilaiko aminao fa fiovana. Raha voninahitra zany tsy ilaina zany raha ohatra ka toe-tsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany. Tadio fa mbola ho fatiny ianao e. Nefa raha ho faty ianao hitondranao makaiza moa ny vola. Tsy afaka mitondra na dia kely ary. Amin'io fanahinao koa mbola very. Miova mon général. Zay angamba ny hitako vahaolana mety aminao manova famindra. Vonina iova letsy fa mba azo ampiakarina. Na dia mba nysoa ny fanaovana hatramin'izay ihany ary. Tena tsy mety mon général. Ny fandraisako anao zao dia fanetry be ny firenena. Noho izany mila mandray mivalin'asanao ianao. Nefa ambonin'izay rehetra izay miova. Manova famindra. Mety tsy hay mahery eo ary alahy. Efa tsy maty tany any alahy dia tsy maintsy maty koa eto androany. Dia mbola zany ihany ve ny ao anatin'ny eritreritra ao? Tsisy raharaiko an'izany ity a. Fa fona mon général. Tena vitanao ve? Arabaina aloha mon colonel tsy maty fomanena. Efa naposika ihany mety toy ny raha tato dia efa nakahirika teo amin'ny varavarakely a rehefa nataoko tsara ambana tany amin'ny basy dia niana nataoko tonga aloha. Mankasitraka be dia be anao. Alao mpanao ratsy babiny nataony e. Tsy elika ho tsika zany. Fery anaty. Tantara no lalaovin'ny Saondry, Tahiry, Hery ary Edy.